lasa millionnaire izy fa mamono kelikely ny tenany. Izy natsoina hoe Nikocado na Nicolapéria, izay youtubeur anankiray manao an'ireny karazana contenu izay atsotsika hoe mukbang reny. Telo taona manasaraka ny sara anankiroa io ho tantarako anao zao inona ny nahatonga anazy lasa ohatran'io. Tamin'ny voalohany izy tany amin'ny taona 2016 tany dia activiste be atao anatin'ireny karazana mouvement vegan reny. Tafiditra lalina tamin'ireny izy ary dia nanaraka ny olona tsy mihinan-kena rehetra zany izy atao anatin'izany. Rehefa tafiditra lalina atao anatin'ireo fikambanan'ireo olona izay tsy mihinan-kena izy dia tena natsiaro fa tena mafia ary mahery vava hony ny olona tsy mihinan-kena satria izy dia olona efa somary pelipelika zay ary olona somary olona mihetsiketsika zany dia lasa oppressen'ny olona zany izy tany amin'ny nisy anazy tany dia hoe lakora nga pelipelika ilaza manao an'izao dia lasa ohatran'ny natsiaro zany izy hoe tena olona masika zany ny any amin'ny vegan. Teo nanomboka tamin'izay ny déclic fa aleo ranga za hijanona tsy ho vegan. Tamin'io taona io ihany dia namoaka video izy antsoina hoe why I'm no longer vegan, dikan'izay hoe fa maninona no tsy vegan intsony. Talohan'izay nefa izy nanao YouTube ihany fa ny video nataony dia izy mitendry violon sy ny sisa zany zavatra tsotra kely ohatr'izany tsy dia nahazo view. Tao anatin'ny video io dia be da be no nijery anazy ary dia nahazo view be da be izy tamin'io hoe vegan lasa mihinan-kena io. Teo dia tonga saina izy fa anao chaîne YouTube izy ary tena androso lalindalina kokoa amin'ny resaka contenu mihinan-kanina. Nanao contenu foana izy misakafo foana zany izay atsotsika ankehitriny moa zany mukbang. Ao anatin'ny videoan'io dia mihinana sakafo izy dia misy anazy somary ohatran'ny miadaladala zay hoe za tsy te hisakafo tsony. Dia io cycle io zany no tena mahatonga ny olona hijery anazy. Fantany nefa zay ary dia nanohy izy nanao karazana t-shirt, karazana goodies be da be izay varotana amin'ny abonné ary dia tena nandeha ary dia nitombo ny view ary amin'izao fotoana izao izy dia manana chaîne anankiefatra izay manana view be da be isam-bolana ary dia mampiditra vola be isam-bolana amin'izany. Io view ataon'io dia azony amin'ny alalan'io fihinanana sakafo io zany dia nitombo be izy izay hitantsika eo amin'ny sary eo efa any amin'ny 161 kilo any izy amin'izao. Misy fotoana moa izy zany tena sepotra mihitsy ary dia manao an'iny karazana ohatran'ny hoe oxygène ve sady manao an'ilay video any. Misy fotoana izy efa ninjera ary dia efa tany amin'ny hôpitaly dia milaza moa izy zany amin'izao fa hoe karazana video ho ataony ao anatin'ny taona vitsivitsy fotsiny. Ty farany tena marina dia tena mamono ny tenany izy raha anao an'io mandra-pahafaty fa mbola hojerentsika eo zany hoe inona zany ny video ataon'ireo manaraka fa hatreto aloha zany dia chaîne rehetrarehetra dia miresaka mukbang daholo dia mihinana sakafo. Manao ary ve tena nety ve le sacrifice hoe ny fahasalamana mihitsy no natao ambany zavatra mba azahoana vola. Azadino nefa fa tena mikarama amina million izy mazoto.